Ny epistily ho an'ny Romana, toko voalohany. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voaantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara n'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina. Ny amin'ny zanany, izay naterany avy tamin'ny taranaki Davida araky ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra, araky ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary anareo koa, izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra any a Roma, malala n'Andriamanitra sady voantso masina. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Voalohany, misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiky amin'ny filazantsarany zanany no vavolombeloko ka tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho. Ka mandrakariva raha mivavaka aho, dia mangataka fandrao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manira hitanareo aho, hanomezako anareo fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako amporisihana aminareo amin'ny finoantsika, dia ny anareo sy ny ay. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no efa nikasa ankatỳ aminareo, saingy azo tsampina mandraka ankehitriny aho. Ananako izay vokatra atỳ aminareo koa, toa ny any amin'ny jentilisa sasany. Ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa aho. Koa raha izao, dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any a Roma koa aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no hanehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araky ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy, dia tsy mba nankalaza azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga dala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha, dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha, sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra, ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotoana, dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa no lehilahy, fa namela ny fanao tamin'ny vehivavy izy ka mamay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valany izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ary araky ny nanaovana ny fahalalana marina n'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika anao izay zavatra tsy tokony atao. Ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra
ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolo-po, veny fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otri-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, alan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpanokantena, mpamory zaindratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao koa. Epistily ho an'ny Romana, toko 2. Koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy. Nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantantsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa amavoinao ny haren'ny fahamoram-panainy sy ny fandeferany ary ny faharim-pony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panain'Andriamanitra dia mitonanao hibebaka? Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana, ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa, sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Amin'ny jiosy aloha dia vao avy amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankatoa ny lalàna no hamarinina. Fa na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no manao izay nandidiny lalàna araka ny nahimpony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia lalàny tenany ihany. Fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, sady ny fietreretany no vavolombelona ary ny fisainany mifampiapanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza. Amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra takona ataon'ny olona, araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra, satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba, fanazavana ny ao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany, tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy, mba mandroba tepoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra n'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha mankatoa ny lalàna ianao, fa raha hampandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha mankatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao ho isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy ho elohiny tsy mifora izay mankatoa ny lalàna va ianao izay mpandika ny lalàna
na dia manana ny soratra sy ny famorana azy ianao, fa tsy izay araka ny miseho no jiosy ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina no jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Epistily ho an'ny Romana, toko 10. Koa inona ary no tombony ananan'ny jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aoka Andriamanitra no marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fanaon'ny olona aho, sanatria izany. Fa raha izany, nataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana ny tsy hanao ratsy hiaviany soa isika araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanamelohana ireny. Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsy akory, fa efa voalazantsika rahateo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa. Araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy izay manao tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny menarana no ao ambanin'ny molony. Feno ozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona andatsatra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fantahorana n'Andriamanitra eo anoloany masony, ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiarahan'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny alalan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay nasehon'Andriamanitra tamin'irany ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana ny Jesosy. Aiza ary ny fireharehana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitra ny jiosy ihany va izy, fa tsy mba anjentilisa koa? Eny, anjentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Epistily ho an'ny Romana, toko 4. Inona ary no lazaintsika ho efa azon'i Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama, dia misy ireharehany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra
ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa, fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Dia araka izany koa no ilazany Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah heloka. Koa izany fahasambarana izany moa anovoafora ihany va sa antsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fonizy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fonizy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny ho tombo-kaseny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fonizy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia tsy voafora aza, mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa izay nananany fonizy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsy mitsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana ahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho amin'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary raha dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy manalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatra ny maty fa efa tokony ho zataona izy sy ny fahafatesany kibon'ny Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahireziny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia ainy atao koa. Dia nisaina ho fahamarinana izany, nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany. Fa ho antsika izay hanisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Epistily ho an'ny Romana toko 5. Koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voaza-toetra, ary ny fahatsaram-panahy voaza-toetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no netiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty asa hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany asika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rano isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny zanany,
Mainka ny hamonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana, ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny. Koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanotany Adama aza izay tadindon'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho nataony anankiray no nisehoany fitsarana ho fanameloana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoany fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjaka ny fahafatesana noho nataony anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka nahatongavany fanameloana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray, no nahatongavany fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho amin'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahany anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa ahaben'ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny abiazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Epistily ho an'ny Romana, toko 9. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota, ahoana no velona amin'ny ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa miarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny animbanan'ny tenan'ny ota, mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana. Fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambany lalàna, fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza, dia mpanompony izay arahinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ane Andriamanitra, fa na dia efa mpanompo ny ota azy ianareo,
Ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga ny mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona ao noho ny fahalemeny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna ahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny hafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambiny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana fa amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Episily ho an'ny Romana, toko 7. Tsy fantatrareo va ry rahalahy, fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho, fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy, fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàn'ny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpitsangajanga izy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpitsangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa ry rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadiny hafa ianareo, dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehiny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika ahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay niazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny ahelan-tsoratra. Inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany. Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didy io dia nentin'ny ota nampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko, fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Ary izao dia velona tsy nanan-dalàna fahiny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao ahazahoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany. Fa ny ota no nahafaty ahy mba hiseho ho ota, fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataony lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay hialako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izao intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hanatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. Nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota izay eo amin'ny momba ny tenako. Indrisy, olo mahantra aho. Iza no hanafakay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity?
Misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalan'Andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalan'ny ota kosa amin'ny nofoko. Epistily ho an'ny Romana 9. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahin'aina no nahafaka ahy tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota atao amin'ny nofo, mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalan'Andriamanitra sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fanamarinana. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ry rahalahy, dia pitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araky ny nofo, fa raha velona araky ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsoantsika hoe Aba, Ray io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahy isika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Koa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanikena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fahandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misenjo sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, isika aza dia misento atao anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana no mbola anantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa, ny fanahy no mamonjo ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifono amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araky ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no natsony koa, ary izay natsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa.
Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niary ny zanan'lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry hovonoana no fijery anay. Kanefa tamin'izany rehetra izany, dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjelina ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Episily ho an'ny Romana 7. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alahelo ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saiky niriko aza ho voaozina ho afaka tamin'i Kristy ny tenako, mba havonjeko ny rahalahiko, avako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganana anaka, sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna, sy ny fomba fivavahana ary ny teny fikasana, azy koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amena. Kanefa tsy ilazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranak'Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe, tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazan'ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Sara. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy, mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamindra vehivavy hoe ny zoko ny hanompo ny zandriny, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no alako. Ahoana ary no lazaintsika? Misy tsy fahamarinana fa amin'Andriamanitra? Sanatria izany. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy: izao hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Hoa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafiana fo no hamafiany fo. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy no manome tsiny ihany, fa iza no manohitra ny sitrapony? Tsy ara-lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra noforonina fa anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao nanao ay toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no hanaovany zavatra samihafa, ny iray ho hajaina ary ny iray atao tsinitsinina? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia tany eo ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny aza, dia be faharipoka nandevitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba ampahafantarana koa ny hareny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrapo izay namboariny raha teo ahazo voninahitra. Dia isika izay natsony koa, tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany fa ny avy amin'ny Jentilisa koa. Araka izay lazainy eo amin'ny Osea hoe
hiantsony tsy oloko ho oloko aho ary ilay tsy malala ho malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no hiantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely dia izay sisa ihany no hovonjena, fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefany Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Ary araka izay nolazainy Isaia fahiny hoe raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary no lazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalan'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa tao tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vatomany izy. Araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vatomany tafitohina sy vatolampy mahaso lafaka ao Ziona, ary izay mino azy tsy ho menatra. Epistily ho an'ny Romana toko 10. Ry rahalahy, ny iriny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena. Fa vavolombelon'ireny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy, saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy, ka nitady hanamarina ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-ponao hoe iza no hiakatra ny an-danitra? Dia ny ampidina ny Kristy izany. Iza no hidina any amin'ny lalina? Dia ny hampiakatra ny Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy eo am-ponao. Dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana ahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena omeny izay rehetra miantso ao ary izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana no fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory, ary ataony ahoana no fitory raha tsy nirahina, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny soa mahafaly, fa hoy Isaia, Jehovah, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa hoy izao, sao tsy nahare izy? Tsia! Fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony, ary izay mino ary tsy ho menatra, ary ny teniny hatramin'ny faran'izao rehetra izao. Fa hoy izao, sao tsy nahalala ny Israely? Voalohany, Mosesy nanao hoe izao ampialina anareo amin'izay tsy firenena, dia amin'ny firenena adala no ampahasosorako anareo. Fa sahy mihitsy Isaia ka manao hoe hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy, mandritra ny andro no efa naninjirako ny tanako tamin'izay firenena, sady tsy manaraka no mandahy. Epistily ho an'ny Romanina toko 12. Dia hoy izao, sao narian'Andriamanitra ny eny olony, sanatria izany, fa izao koa mba Israelita taranak'i Abrahama ihany, avy amin'ny fireneny Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olona izay efa fantandraha teo, sa tsy fantatrareo izay lazain'ny soratra masina eo amin'ny tantaran'i Elia, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra no nentin'ny namelon'i Israely hoe Jehovah, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny altaranao izy, ary izao irery ihany no sisa
ka mitady ny haiko koa izy. Fa ahoana no navalin'Andriamanitra azy? Izao efa niary 7 arivo layoay dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary? Izay notatiavin'i Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, fa no hamafina ny fony sisa. Araka ny voasoratra hoe Andriamanitra efa nanome azy fanahy sondriatory tsy maso tsy ahita ary sofina tsy ahare mandraka androany. Ary io i David, aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta ary ho fana fitohinana sy ho famaliana azy. Aoka ny masony ho jamba tsy ahita ary aoka hamokoka mandrakariva izy. Dia hoy izao, sao dia tamin'ny fitohina ho lavony eny Israely? Sanatria izany. Fa ny tamin'ny fitohinany no mahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy. Ary raha ny fitohinany no tonga haren'izao tontolo izao, ary ny enany no tonga hareny jentilisa, maika fa ny hafenony. Fa ianareo jentilisa no hitenenako, koa satria apôstôlon'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanimpoko. Raha mba misy azoko ho hampialina ireo mifanampatsinay amiko, mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fanariana azy no fampihavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty ny fandraisana azy. Ary koa, raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahina ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy maniombona ny fakamy menaky ny hazo oliva, dia aza mirehare amin'ny sampany. Fa raha mirehare ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ary ianao dia hanao hoe notapahina ny sampany sasany hanatsofoanay. Marina ihany izany, ny tsy finono no nanapahana azy ary ny finono kosa no hitoeranao. Aza miavinavina fa matahora. Fa raha ny tena sampana aza tsy navelan'Andriamanitra, dia tsy avelany koa ianao. Koa indro ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasaripony. Amin'izay lava dia fahasaripo, fa aminao kosa dia fahamoram-panahin'Andriamanitra. Raha maharitra ao amin'ny fahamoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia ho tapahina koa ianao. Ary ireny kosa raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana, dia atsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no atsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany rahalahy, fa andao mihevitra ny tenanareo hoendry ianareo, fa efa misy fa mafimpo manjon'ny Israely sasany mandrapititry ny hafenony jentilisa. Ary amin'izany dia ho vonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Siona ny mpanafaka ary hampiala ny arantsy-panahy amin'ny Jakoba izy. Ary izao no fanekeko aminy raha manesotra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Fa tahaka anareo tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazoanareo famindrapo. Dia toy izany kosa ankehitriny, tsy nanaiky ireny mba ahazahoany famindrapo ankehitriny noho ny famindrapo azonareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindra ny fo amin'izy rehetra. Indreny alalin'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza ny nahalala ny sain'i Jehova ary iza ny mpanolo-tsaina azy, na iza ny nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy ane no miamboninahitra mandrakizay. Amen. Epistily ho an'ny Romanina, toko 12. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho ry rahalahy,
noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpompanay mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Fa noho ny fahasoavana nomenay dia izao no nolazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika, araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahantsora-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalay, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazotoa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrano ny olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina, miara-mifaly amin'izay mifaly, miara-mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra izay avy navonana, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Aza manao ny tenanareo ho endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra. Raha azo atao, dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ainy famaliana izao no hamaly hoy Jehova. Fa raha anona ny fahavalinao, omeo haniny izy, raha mangetaheta izy, omeo osotrony, fa raha manao izany ianao dia hanamatra vainafo ho eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa resy eo amin'ny soany ratsy. Epistily ho an'ny Romanina, toko 7:10. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotra ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va ianao? Ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao, fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany, fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola hetra ho an'izay tokony handoava-ketra, fantiteranana ho an'izay tokony handoavana fantiteranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, aja ho an'izay tokony ho hajaina. Aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa no hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo
amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ka hitafiantsika ny fiadian'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fitsangatsangana na amin'ny fifijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Epistily ho an'ny Romanina 4:20. Ary raiso ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompon'ny hafa? Amin'ny tompony ihany no hijoroany na halavony. Nefa ampitoerina ihany izy, fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoko tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy, ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia ho an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao, ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao? Fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, fa voasoratra hoe: raha velona koa aho, hoy Jehovah, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy ampamoahin'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara isony isika, fa aleo mihevitra izao dia ny tsy hanisy fandavonana fanafitohinana eo anoloan'ny rahalahy. Mahalala sady mahatoky eo amin'i Jesosy Tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto ho azy, fa raha misy manao zavatra ho maloto dia aminy ihany no maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinanao, dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinanao no hanimbanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay ihany no handravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafintohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena, na misotro divay, na manao izay ahatam-fitohinana ny rahalahinao. Ny finoana izay hanananao dia azono anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Fa izay mihanahana dia mimeloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Epistily ho an'ny Romanina 5:20. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy, fa tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe: ny latsa nataony izay nandatsanao dia niatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fihononana avy amin'ny soratra masina.
fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo, koa ho voninahitra Andriamanitra. Falazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra ahatoy ny teny fikasana tamin'ny razana, mba ankalazany jentilisан'Andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary io koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olony, ary koa miderahan Jehovah ary jentilisa rehetra ary aonka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary io koa Isaia, izy solofony Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hitokiany jentilisa. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Fa izao koa ry rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasiny ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehare eo amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'ny Andriamanitra. Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanovon'i Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany a Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarany Kristy. Koa dia nataoko ho voninahitra ny torin'ny filazantsara toy izao. Tsy eo amin'izay efa niantsonan'i Kristy anefa, fa andrao hanovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no hahita ary izay tsy nandre no hahafantatra. Ary izany no nahasampina ahy matetika tsy hakany aminareo. Fa ankehitriny, satria tsy misy antony intsony ny toerako amin'ireto tany ireto sady efa naniry hatramin'ny taona maro hankany aminareo aho raha makany Spania, fa manantena hitanareo amin'ny alehako aho ka aterinareo hoany rehefa afakafaka ny alaheloko anareo. Fa ankehitriny dia efa hankany Jerosalema aho hanompo ny olona masina, fa efa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana ny malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema. Eny, sitrapony izany sady pitrosa aminy izy. Fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Ary rehefa vitako izany ka voatolotro azy soamantsara izany vokatra izany, dia hiazo any aminareo aho raha makany Spania. Ary fantatro fa raha makany aminareo aho dia omba hainy fa hafenoan'ny fitahian'i Kristy. Ary mangataka aminareo ry rahalahy, noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino an-tsodia aho, ary mba hakasitrahan'ny olona masina izay fanompoana ataoko any Jerosalema, mba hakanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelona ny fontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana anie ho aminareo rehetra. Amen. Epistily ho an'ny Romanina, toko 9:10. Indry fohibiana bavintsika, diako ny fiangonana aty Kenkerea, lazaiko tsara aminareo, mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy, toy izay miendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raha ilany anareo. Fa izy dia mpiainy maro mba amin'ny tena kokoa. Veloma amin'ny Prisila sy Akwila, mpiara-miasa amiko ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tendany hamonjy ny haiko
nefa tsy izao ihany no misaotra azy fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa koa. Ary veloma amin'ny fiangonana izay eo an-tranony, veloma amin'ny Epaineto malalako izay voalohamboka-tsy Azia ho an'i Kristy. Veloma amin'ny Maria izay mikely aina fatratra ho anareo. Veloma amin'ny Androniko sy Dronia, havako sy namako niara-ny fatotra tamiko izay malaza eo amin'ny apôstôly sady tamin'ny Kristy talohako. Veloma amin'ny Ampliato, malalako amin'ny Tompo. Veloma amin'ny Urbano, mpiara-miasa aminay eo amin'ny Kristy, sy Staky malalako. Veloma amin'ny Apela, ilay efa voaza-toetra ao amin'ny Kristy. Veloma amin'ny ankohonan'ny Aristobôlo. Veloma amin'ny Rodiona havako. Veloma amin'ny ankohonan'ny Narkisa izay eo amin'ny Tompo. Veloma amin'ny Trifena sy Trifosa izay mikely aina ao amin'ny Tompo. Veloma amin'ny Perisa malala izay nikely aina fatratra ao amin'ny Tompo. Veloma amin'ny Rofosy ilay voafidy ao amin'ny Tompo ary amin'ny reniny sy ny reniko. Veloma amin'ny Asinkirinto, Flegona, Hermesy, Patroba, Herma mba amin'ny rahalahy eo aminy. Veloma amin'ny Filologo sy Jolia, Nereasy ny anabaviny, sy Olimpa ary ny olona masina rehetra izay eo aminy. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Ny fiangonana rehetra ny Kristy manao veloma aminareo. Fa izao mananatra anareo ry rahalahy, mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahafintohinana tsy araky ny fampianarana efa nianaranareo. Miala amin'ireny olona ireny. Fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy Tompontsika, fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany ny fony tsy arisaina. Fa efa nielany amin'ny olona rehetra nilaza ny fanarahanareo, ary faly aho noho ny aminareo satria tiako hoendry amin'izay tsara ianareo ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitry ny fiadanana no ritoro an'i Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo, ho aminareo anieny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Manao veloma anareo Timoty, mpiara-miasa amiko, sy Losio sy Jasona ary Sosipatro havako. Izao Tersio izay manoratra ity epistily ity, manao veloma anareo ao amin'ny Tompo. Gaio ilay toeranay sy ny fiangonana rehetra manao veloma anareo. Erasto mpitahiry ny volam-panjakana ao an-tanàna, sy Quarto rahalay manao veloma anareo. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araky ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy, araky ny fampisehoana ny zava-niafina izay voafina hatry ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araky ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra tokana ihany sady endriny eny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen.